Salama tompoko. Tonga soa atao tontolo fiompiana bitro. Ohatran'izao le karazana bitro race améliorée na tsaraintsika nenga avy amin'ireo karazana bitro importé teto Madagasikara. Importé moa zany hoe nafarana. Misy karazana maromaro izy. Misy izy le tsintsila lokony ohatran'izao. De misy izy garenne ohatran'izao. Ty zao garenne base fauve ty. De misy izy manahaka hatrany ny lokona californien. Lanjan'izy to dia eo amin'ny 3 kilao eo hatramin'ny 3 kilao sasany, misy mahatratra 4 kilao sasany satria moa nalaintsika tamin'ile karazana bitro vaventy reny izy dia avy amin'ny race à viande na koa le fauve de Bourgogne. Dia misy koa ny azontsika avy amin'ny argenté de champagne ohatr'izao. Ty race ty mbola tsy dia tena mparitaka fa ty moa métis tsy manana pure isika indrisy fa efa le safiotra na nanantsika eto misy koa safiotra bazina fauve de Bourgogne ohatran'izao izy. Ny tanjona voalohany indrindra dia mokatra hena. Raha mokatra hena tsika dia mila mahay misafidy tsara ny karazana bitro ampiasaintsika ao anatin'ny fiompiana ao. Ireo ohatran'izao zao safiotra lehibe mahatratra hatramina 3 kilao sasany raha ny hitantsika ireny ny lokony mitovitovy amin'izao. Misy ny fotsy ranoray ohatr'izao dia misy ihany koa ny manahaka kely ny géant. Zao izy zany rehefa ray bitro lehibe amin'ilay safiotra. Izay ny vidéo antsika androany makasitraka tompoko.